Sani nitondra fanio-kevitra mahakasika izay fivoahany voka-pivitiana raikitra izay ihany koa ndray matombika anakile ministra ny fitsarana teo aloha ny aiky moa ity pahalalana ity fa very ny fatokisan'ny olo-pirenena ny fitsarana isan'ambaratonga ny eto amin'ny firenena noho ny fisiany kolokolo samihafa no anton'izany raha ny fanazavana izay nentina hatrany. Fomba ahoana tokony ny herin'ny lalàna no ampiarina fa tsy ny lalàna ny hery zany satria fa nanapa-kevitra zany ny CES tokony zay aloha no tokony heverina fa hoe hivoahana amin'ny crise fa zany tsy misakana hoe raha misy fomba misy zavatra hafa heverina fa dia tokony alamina dia alamina fa ny zava-dehibe dia ireo fitsarana isan-karazany tokony ataony zay mba hitokisan'ny olona azy satria matetika matoa misy ny crise matoa ny olo mandeha midan-darambe satria tsy misy fitokisana ny institution de recours raha ohatra ka misy tsy fanajana azy olombelona na tsy fanajana ny fitondrana tsara-tantana. Raha tena tokony izy angambana eo amin'ny fanendrena reo tokony andraikitra ny fitsarana mihitsy voalohany indrindra tokony asiana fanovana mba azo atao tokoa zany tsy matahotra ny mpitsara fa manana indépendance tokoa kanefa l'indépendance ne va pas tout seul fa tsy misy olona nome indépendance zany raha tsy misy fitokisana no zany tokony adivana koa zany ny kolikoly fa tsy misy ola anaiky hoe fitsarana indépendante nefany fitsarana manao kolikoly faharoany zany tokony l'éducation zava-dehibe zany eo anivo des sociétés civiles nareo tokony efa tia ampianarana mihitsy angamba satria everitsika fa raha ohatra mpianatra tafiditra any amin'ny école magistrature noho ny fisian'ny corruption dirany amin'ny école dia mazava ho azy fa amin'ny asany rehetra tsy mety manao kolokolo foana zany ilay mpitsara no zany manoka éducation mihitsy zany tokony atao farany zany ny sazy io tsy hoe koa hoe misy maniry sazy fa tokony tsy misy hoe maty manota izany na izy na mpitsara na izy raha fa ananana proof fa manao kolokolo manao tsy mety tokony vonona zany ny institution rehetra ny société rehetra amin'ny message tokony antonona an'izay.